Mandroso tompoko. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miara hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao izay tsy lany ritra amin'ny fiainanay fa miboiboika avy aminao eo amin'ny fiainanay izany. Mbola nomenao tombonandro andrenesana ny teninao, tombonandro mba hanitsiana ho anay, hananarana ho anay, hialana amin'ny zavapoana, hialana amin'ity izao tontolo izao ity izay feno ota, feno loto, feno faharatsiana maro isan-karazany. Hitenenanao aminay ny hatsaran'ny teninao sy ny hatsaranao ka azahoanay mandeha amin'ny mazava satria ianao izany fahazavana izany. Izany no antony andrenesanay ny teninao ankehitriny ary misaotra anao ny amin'izany mba mbola fitiavanao anay izany. Tsy izahay akory ny tsara na izahay ny marina fa ny famindramponao ny lehibe aminay. Koa ankehitriny dia mangataka ny fitarihan'ny fananao masina ho anay izay miaina, ho an'izay miteny, dia ny fananao masina no hanokatra ny fo, hanokatra ny sofinay araka ny tenao hoe izay manatsofina ho eto miaina aoka izy hiaino izay lazainy ny fanahy. Manakambara aminay ianao fanahy masina, tsy tonga foana aminay izao fotoana izao fa fitiavanao anay ka dia aoka izahay ahay andray, ahay hiaino ary ahay ankatoa indrindra Jesosy eo. Koa dia manatrehana eto araka ny halehibe indrindra fonao. Mamelà ny elokay tsiraray avy, mamindrafo aminay, diovy ny fonay, fa ny fo maloto tsy mba hainao Andriamanitra hidirana kanefa tianao ny teninao hiditra ao anatin'ny fonay ao, ka dia angatahanay famindramponao, hamela heloka anay, hanadio anay ary indrindra ny fananao masina hiasa manan-kery amin'izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahana sy hametrahana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika fananarana avy amin'ny Jesosy moa izany dia ny Romana 9:9, ny 1:12. Romana 9:9, ny 1:12. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha ny fanahiny izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no entina hiarabana antsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Sarobidy loatra tokoa izany fanahin'Andriamanitra izany. Araka ny fantatritsika sy ny fampianarana antsika dia teo amin'ny batisany nandraisantsika izany fanahin'Andriamanitra izany. Izay toeran'ny fanahin'Andriamanitra, izay no mahazanak'Andriamanitra antsika. Araka ny teniny ihany koa hoe izay toerana izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Io fanahin'Andriamanitra io ihany koa dia azontsika atao hoe tompo-kase. Io fanahy io izany dia tompo-kase omen'Andriamanitra antsika io. Io no hamantarana antsika fa zanak'Andriamanitra isika ary io no hanamarinana antsika. Fa ho mantsy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy misy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Izany hoe rehefa tsy misy fanahin'Andriamanitra izany ao anatintsika dia tsy an'Andriamanitra isika. Tsindriana tsara amintsika fa famindrampon'Andriamanitra manokana, fitiavana, izany no nanomezany an'io fanahiny io antsika. Tsy misy avy amintsika velively, tsy misy hoe noho ny fahaizantsika, na noho ny vola aman-karena ananantsika, na ny mety hoe fahatanjahantsika, na ny fahendreny, tsy misy an'izany. Fa fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra nanomezany ny fanahiny antsika teo amin'ny batisa. Maro anefa ny zavatra manosongosina izany
hiazonantsika ny fanahin'Andriamanitra izany. Kanefa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny saina tsy miovaova dia arovanao Andriamanitra amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy. Ka tokony tsy hiovaova amin'izany ny saintsika. Tokony toetra matoky an'izany isika. Fa io fanahin'Andriamanitra io dia efa ao amintsika. Ka tsy tokony ho voahozongozon'ny fampianarana maro isan-karazany amin'izao andro ankehitriny izao. Ka misy ny olona dia lasa miova ny fomba fijerin'ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny noho ny fampianarana izay renesiny etsy sy eroa. Fanahin'Andriamanitra ny nananganany an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Fanahy mahery izy izany fa tsy fanahy osa. Izany hoe fahafatesana mihitsy ny resiny io fanahin'Andriamanitra io. Ary io fanahy mahery io koa ny tian'Andriamanitra ho fiainantsika. Io koa ny tian'Andriamanitra andehanantsika. Araka ny teniny hoe tsy fahitana no andehanana fa finoana. Finoana fitarihan'io fanahin'Andriamanitra io. Ary izany rehetra izany dia voalazany hoe moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo. Sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo. Koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Izany ry havana ny tenin'Andriamanitra raha fehezina ny maha hoe olom-boavidy ny fanahin'Andriamanitra isika. Tsy tompon'ny tenantsika intsony isika io fanahin'Andriamanitra io. Io no tokony hitaridalana antsika. Io no tokony ho ekentsika amin'ny fiainantsika. Io no tokony ho anjaka eo amin'ny fiainantsika. Ary tena izany tokoa miteny mihitsy io fanahin'Andriamanitra io. Fa isika no mila miaina. Isika no mila mankatoa. Ary isika no mila mandray manaiky an'izay zavatra tenenin'ny fanahy masina. Ka izany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe fanahy mahery io. Tsy fanahy osa io. Fa rehefa ekentsika hiasa ao anatintsika io fanahy mahery io dia tena inona moa no nahatonga ny Paoly apôstôly ny teny hoe ry fahafatesanao aiza ny herinao? Ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao? Satria fanahy mahery io no tao anatiny. Io fanahy mahery io no nampiteny azy. Ka dia tsy natahotra izy. Tsy ny salasala, tsy ny anahana. Ka dia tena nahatoky an'io fanahin'Andriamanitra io. Eto ry havana dia misy maromaro ny azontsika hoe ho raisina amin'ny fanahin'Andriamanitra. Fa andeha anankitelo ihany no mba ho voaboasantsika mba ho fiainantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika. Ny asan'ny fanahin'Andriamanitra ny voalohany dia vokatry ny fanahin'Andriamanitra ny faharoa dia ny fanahy ratsy koa na ny hoe fanahy sandoka na fanahy mamitaka. Andeha raisitsika ny asan'ny fanahin'Andriamanitra. Ny asan'ny fanahin'Andriamanitra voalohany indrindra tena nahatonga an'Andriamanitra nanome ny fanahiny dia satria amin'ny mampanota antsika. Io fanahin'Andriamanitra io dia hibebaka, ny taonantsika hibebaka. Satria isika dia olona mpanota, olona niodina tamin'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny tantara hatrany amin'ny voalohan'ny fiatombohan'izao tontolo izao. Niodina sy nandika ny tenin'Andriamanitra isika ary rehefa izany dia tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary dia hitantsika ao amin'ny tantaran'ny Baiboly ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra. Fa rehefa taty amin'ny farany dia ny fanahin'Andriamanitra mihitsy ny nomeny hiasa ao anatintsika hitaonantsika hibebaka. Manana fijerintsika amin'ny maha olombelona tsika. Manana lalana sy hevitra tsika amin'ny maha olombelona tsika. Kanefa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny lalako tsy lalanareo ary ny fihevitra tsy fihevitrareo. Dia io lalan'Andriamanitra io ny tian'Andriamanitra andehanantsika. Io fijerin'Andriamanitra io ny tian'Andriamanitra ho fijerintsika. Ka dia ny fanahy masina no ny rahiny azahoantsika mandeha, azahoantsika mijery araka izany fitarihan'ny fanahy masina izany. Raha isika ohatra
ohatra akaiky ny tantaran'ny Zakaiosy. I Zakaiosy revana raha teo amin'ny tantaran'ny Jiosy dia tena hoe fahavalon'ny olona mihitsy ny Zakaiosy. Tsy tian'ny olona satria mpamoretra, mpangalatra, mpametsifetsy, zany natao Zakaiosy. Satria izay ny sainy, izay ny fijeriny, izay ny fantany, izay ny hitany, dia izay ny fiainany. Satria mbola le izy le hoe olombelona mpanota izay Zakaiosy izay tamin'izany. Fa rehefa niasan'ny fanahin'Andriamanitra izy noho ny amin'i Jesosy Kristy izay hoe andalo amin'izany lalan'izany. Zakaiosy tsy nahalala mihitsy hoe andalo eto Jesosy. Fantany hoe andalo eo Jesosy fa tsy programany mihitsy, fa dia fanahy masina no nitaona azy hoe mandehana ianao miakatra eny amin'ny hazo eny dia nandeha izy. Ny fanahin'Andriamanitra no nitaona anazy tamin'izany ary tonga hatramin'ny fibebahana. Ka hany ka ilay fijerin'ny Zakaiosy mpangalatra, ilay fijerin'ny Zakaiosy mpisoloky, mpamitaka dia novain'ny fanahin'Andriamanitra rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy. Ka dia lasa tena niova mihitsy ny fijerin'ny Zakaiosy, ny asan'ny Zakaiosy. Lasa namerina ny vola nangalarany tamin'izay nangalarany azy izy. Tena niova tanteraka araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny lalako tsy lalanareo, fihevitra tsy fihevitrareo. Niova le lalany, niova le fieviny, niova araka ny fitarihan'ny fanahy masina. Dia tsy maintsy dia ohatr'izay koa ny asan'ny fanahin'Andriamanitra voalohany indrindra dia nitaona antsika hibebaka. Isika raha mbola tsy mahatsapa na mbola tsy mahita fa tsy niova ny fiainantsika, mihoatra ny fiainantsika teo aloha, kanefa milaza manana ny fanahin'Andriamanitra dia mila mandiny tena. Satria tena mila fibebahana, mila hovaina mihitsy ny le fisainantsika. Araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romana 12 misy an'izay hoe miovaha amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Misy zavatra mila hovaina ao anatintsika izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mbola maha-olombelona antsika hoe olon'izao tontolo izao. Dia izay ny asan'ny fanahin'Andriamanitra voalohany mitaona antsika hibebaka, mitaona antsika hiala amin'ilay ratsy fanaontsika, mampafantatra antsika hoe tia ny lalana ratsy nalehanao, tia izao ny lalana tsara izoranao hitarihan'ny fanahin'Andriamanitra anao. Mila mahafantatra an'izany isika ary mila miala amin'izany lalana izany ary mila mandeha amin'ny lalana izay hitarihan'ny fanahin'Andriamanitra antsika. Izay ny asan'ny fanahin'Andriamanitra. Ka eto ny tenin'Andriamanitra dia mamerina antsika indray andiny tena hibebaka. Fibebahana dia tena isan'andro mila mibebaka. Ny tenin'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra dia tezitra raha tsy hibebahana isan'andro. Izay ny tenin'Andriamanitra. Mila mibebaka isika satria zoiny devoly foana isika amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Sisihany foana ny zavatra rehetra alehantsika. Ataony izay andavonantsika hoe tsy henoantsika ary tsy hanarahantsika ny fanahin'Andriamanitra miteny amintsika. Dia izay no hibebahantsika, fa ao anatin'izay fibebahana izay no ahitantsika hoe tady ho any amin'ny lalany diso indray izany dia mamerina antsika ny fanahin'Andriamanitra hoe tia ilay lalana tsara tokony hizorantsika. Vokatry ny fanahin'Andriamanitra indray dia ny fahaizantsika mamela heloka ihany koa. Raisintsika anankiray izay fa be dia be ny vokatry ny asan'ny fanahin'Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe dia ny hoe fahaizantsika mamela heloka. Navelan'Andriamanitra heloka isika rehefa nibebaka, tsy nitsarovany ny fahotantsika, nidiovy ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainantsika, ny fafany. Eritreretintsika hoe olona ratsy isika nefa madio, lasa tsara. Olona naloto kanefa dia hamarin'Andriamanitra. Noho ny fanahin'Andriamanitra izany izay asany tena hoe fitiavany antsika ny nanaovany an'izany. Dia eo amin'izay asan'Andriamanitra izay, asan'ny fanahin'Andriamanitra izay, dia eo koa ny hoe famelan-keloka izay ahaizantsika mamela heloka. Sarotra tokoa ry havana io mamela heloka io
tena zavatra sarotra. Tsika mahay mangataka famelan-keloka fa sarotra mamela heloka, mitady avela heloka fa sarotra mamela heloka. Izay ny toe-pontsika. Kanefa rehefa ny fanahin'Andriamanitra io no mitaona antsika hamela heloka, dia haintsika mamela heloka. Dia tena mandeha ho azy ilay mamela heloka. Tsy misy fietsaram-belatsia, tsy misy lolo-po, tsy misy avinavina, fa dia tena hoe avelako ny helony. Satria nahoana? Ny asa ilay fanahin'Andriamanitra. Ary ny ahitantsika ny hoe asan'ny fanahin'Andriamanitra ihany koa dia izao. Ilay tenin'Andriamanitra, tsika raha tenenin'ny olona izao ohatra hoe ianao ity dia tsy mety mihitsy ny ataonao dia mahatezitra antsika izany. Fa raha ny tenin'Andriamanitra io no miteny ianao ka manaiky ianao an'io tenin'Andriamanitra io, fanahy masina miasa ao anatinao, dia tena manaiky ianao hoe tena tsy mety tokoa ny nataoko. Tena manaiky ary tena mitonga dia hoe mibebaka. Ka ao amin'io tenin'Andriamanitra io izany no iresahany antsika sy hanambarany antsika ny hoe lalana tsara tokony izorana, fiainana tokony hiainana araka fitarihan'ny fanahy masina asehony antsika ao daholo. Izaho ry havana ohatran'ny hoe mijoro vavolombelona kely aminareo, tsaroako mihitsy tamin'izaho mbola tsy nivavaka. Dia rehefa tonga ny fotoana namoazan'i Jesosy, tena natsiaro menatra teo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Tena natsiaro menatra satria izay zavatra rehetra nataoko tany ny tenenin'ity tenin'Andriamanitra ity, voalaza ny tato daholo. Dia tena resy lahatra hoe fona aminao Jesosy fa tena nataoko tokoa izany. Raha niteny ihany ny olona, raha nananatra anahy ny olona, tsy nirarahiako izany. Fa niraisiko ohatran'ny hoe tsy fitiavana na hoe fanenjehana ohatra. Fa rehefa ny tenin'Andriamanitra sy ny asan'ny fanahy masina no hitako, tonga dia resy lahatra, tonga dia nanaiky, tonga dia tena hoe fona Jesosy fa tena ianao no miteny, marina tokoa ny voalazanao. Ka isika ry havana, raha te hahita isika ny asan'io tenin'Andriamanitra io sy ny herin'ny fanahin'Andriamanitra io, dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no ahitantsika an'izany. Voalazany ao daholo ny fiainantsika. Ary ity tenin'Andriamanitra ity tsy misy hoe efa omaly dia vita iny, fa azoro foana ozy ny fitenenana ity tenin'Andriamanitra ity. Ary manambara amintsika isan'andro izay tiany ambara amintsika io. Fa mitaky amintsika tena ny fanahin'Andriamanitra hamaky an'ity baiboly ity. Izay ny tena hoe vahaolana azahoantsika manana fiombonana sy firaisana amin'ny fanahy masina. Izay ny tena ahitantsika hoe io fanahy masina miteny io. Fa rehefa tsika tsy mamaky baiboly, tsika tsy mivavaka, tsy misaraka ny tenin'Andriamanitra sy vavaka, dia malemy sika. Dia ilay feo an'ny devolo no henoantsika, dia ilay lasa feo an'ny devolo no arahantsika. Dia lasa miteny ilay devolo hoe ianona iny anie izao. Dia lasa ohatran'ny tena marina tokoa izany. Na hoe lasa manome tsiny ny tenanao ianao azy. Lasa tsy manana, lasa kivy, lasa ketraka, dia satria tsy ampy tenin'Andriamanitra. Fa rehefa ao amin'ity tenin'Andriamanitra ity ka hazavain'ny fanahy masina, dia tena fanahy mahery ozy ny tenin'Andriamanitra fa tsy fanahy osy. Ary araka ny teniny eto hoe raha ny fanahin'Andriamanitra izay nananganany an'i Jesosy tamin'ny maty io no arahantsika sy ekentsika, tsy misy ninona tokony hoe ahory antsika. Fa isika mihitsy izany tsy ampy tenin'Andriamanitra. Ary eo kokoa nefa tsika tsy hiteny hoe tsy ampy fotoana. Fa ny fotoana nomen'Andriamanitra ho fehezintsika, fa tsy isika no fehezin'ny fotoana. Fa dia anjarantsika ny mandamina azy mba hananantsika tena hoe ilay fitarihan'ny fanahy masina ka andehanantsika amin'ny fahamarinana. Dia eo koa ry havana ny hoe ny fahamasinana koa dia zava-dehibe eo amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe izay tsy manam-pahamasinana ozy tsy hahitan'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izany.
tena mila fahamasinana io Andriamanitra io, ary tena Andriamanitra saro-piaro amin'ny fahamasinana izy. Andriamanitra tsy mijery quantité fa qualité. Zany hoe na misy olona firifiry tapitrisa reo tsy reny fa dia ilay fahamasinana. Ary izay no mbola amindrano fo amintsika mandrak'izao hoe mba andehanantsika amin'ny fahamasinana. Ary ny ten'Andriamanitra aza dia miteny hoe mieza mitady fahamasinana. Mila miezaka isika, mila mitady isika, ary amin'ny alalan'ny miezaka tsy hoe avy amin'ny tenantsika fa amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina ihany no azahoantsika fahamasinana. Ka indraindray tsika dia mandeha am-pahazarana ry havana. Indraindray ohatra ny adinontsika aloha ny fa za manokana, indraindray ohatra ny adinontsika izany hoe fahamasinana izany. Indraindray ohatra ny mandeha ho azy fotsiny ilay hoe mifona dia rehefa avy eo atao ihany. Izany rehetrarehetra izany dia fiainantsika tokoa. Kanefa dia izao, tsy manendrika antsika amin'izany Andriamanitra. Tsy manao tsindrifa lavo amin'izany izy fa manangana antsika izy amin'ny alalan'ny fotoana tahaka izao, amin'ny alalan'ny teniny hoe miverena amiko dia mba hiverina aminareo aho. Mijery aho dia ho voavonjy ianareo. Izany dia tenin'Andriamanitra. Ka mitaona antsika izy amin'ity androandroany ity amin'izany fiainana hoe fibebahana asan'ny fanahin'Andriamanitra, famelan-keloka asan'ny fanahin'Andriamanitra, fahamasinana asan'ny fanahin'Andriamanitra. Taomany antsika izany satria maro ny zavatra eto amin'izao tontolo izao ity izay mitady handavo antsika ka hampisaraka antsika, tsy hananantsika an'ireo toetra ireo. Ny devoly ry havana, tsy le problème antsika ny tena maika anazy, tsy le ohatra hoe tsika hoe ohatra sahirana, tsy izay, fa le fanahintsika mihitsy ny tiany vonoina. Tsy rarahiny le hoe tsy manam-bola ianao, tsy dia any loatra no anina, fa le fanahintsika mihitsy ny tadiaviny ho vonoina hampisarahana antsika amin'Andriamanitra. Dia izay no mbola hanomezan'Andriamanitra antsika fotoana tahaka an'izao, azahoantsika miaino ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa an'izany, manaiky ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Fa be dia be ny ao amin'ny Baiboly ny asan'ny fanahin'Andriamanitra izay tena hoe tsapantsika hoe tena tsy manadino antsika tokoa io Andriamanitra io. Ary mamaha ny olana rehetra eo amin'ny fiainantsika io, na olana inona izany, tena mamaha olana fa izao mila fiombonana sy firaisana aminy amin'ny alalan'ny teniny. Dia isika koa rehefa hoe mamaky ny tenin'Andriamanitra dia tena alovaka itsika tena hoe manontolo. Misy fotoana izao ohatra ny hoe mangataka tsika hoe mangatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany dia tonga ao anatin'ny saintsika fa angataka. Kanefa misy ihany koa hoe indraindray tsika mety hoe tratra ny fahoriana fotsiny na zavatsarotra dia hoe izay ny tenin'Andriamanitra dia angataka. Fa tena mila fiombonana aminy io, mila firaisana aminy io, mila fahamasina toetra io, mila tena hoe fiainana manontolo mihitsy fa tsy hoe ampahapahany ihany. Fa indraindray moa tsika dia malemy ihany tsika amin'ilay hoe ohatra ny hoe arak'ilay toritenin'ny pastera hoe ataontsika pneu de secours Jesosy, ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa misy zavatra mahamaika antsika dia tena miazakazaka tsika hoe Jesosy eo izao fa izao. Dia rehefa tsy dia anina indray dia ohatra miketraketraka ny fiainam-panahintsika. Fa tsy izany eo amin'Andriamanitra fa miteny amintsika Andriamanitra ary mampahery antsika hoe ahery hivavaka, ahery hamaky tenin'Andriamanitra, ahery ihany koa hanana fiombonana sy firaisana aminy. Fa rehefa tena manana fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra isika ry havana, tena tanteraka mihitsy ny teniny hoe angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Fa dia mampirisika antsika izany tenin'Andriamanitra izany ary mbola fitiavana antsika. Aza tezitra raha anarina ozy ny tenin'Andriamanitra fa zanaka tiana hono tsy tsitsiana ratsan-kazo. Zanak'Andriamanitra antsika tsirairay avy tsy tiany misy ho verina dia iray aza tiany ho tonga amin'ny fibebahana isan'andro
tiany atsapany zany hoe asa fanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zany isika ary tiany iaina amin'izany ka hita fifaliana sy fiadanana ka dia mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra ry havana fa androntsika fifohazana moa ty andro sabotsy ty dia mamoha antsika mba tsy hatoritory fanahy fa le devoly dia tena manao izay andavona antsika mihitsy ka hoe atoritory angatsi-po nefa renydretr'ireny dia fandrika ataony devoly antsika daholo fa Andriamanitra kosa eto amin'izao anio izao dia mamerina antsika n'izany teniny izany mba ho fiainantsika ka ahitantsika fifaliana sy fiadanana araka ny teny hoe ny fanarahako taminy hoy izy dia fifaliana sy fiadanana izany tokoa ny tenin'Andriamanitra ry havana dia ny ananantsika fifaliana sy fiadanana avy amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina koa dia aoka hery isika fa voninahitr'Andriamanitra no entintsika dia fanahin'Andriamanitra fanahy mahery zany ka tsy entintsika amin'ny fanarahana-po amin'ny ratsy fa entintsika kosa hanomezana voninahitra azy ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra izay azy efa hatramin'ny taloha ho mandrakizay mbola hivavaka isika tompoko. Saotranao izay Jesosy fa nampianatra anay ianao. Fitiavanao anay izany Jesosy satria matoa ianao miteny dia misy antony tenenanao ary antony mahasoa anay, mahatsara anay, antony hitondra fifaliana sy fiadanam-po anay amin'izao eto amin'izao tontolo izao feno aizina ity ao amin'ny teninao ihany Jesosy ary ny teninao ihany no loharano miboiboika tsy mety ritra hitarihan'ny fanahinao Andriamanitra anay azahoanay fifaliana sy fiadanana koa dia misaotra anao ny amin'izany teninao izany dia sokafo ny fonay Jesosy hiandray an'izany teninao izany, sokafo ny sofinay, sokafo ihany koa ny sainay andraisanay fanapahan-kevitra amin'ny fahamasinanao Andriamanitra ka araka ny teninao hoe aoka ho masina ianareo satria masina andehananay amin'ny fahamasinanao, andehananay amin'ny fahamarinana fa ny fanamarinana izay nataonao Jesosy ho anay dia tsy misy afaka ny hanameloko anay amin'izany satria Jesosy no efa maty sy nitsangana tamin'ny maty ary ianao Andriamanitra no manamarina anay amin'izany ka izany no tokony ho lamba hitafianay ka na maizina azy izao tontolo izao dia izahay kosa mitafy an'izany lambam-pahamarinana izany ka mahita mazava dia ianao izany Jesosy ilay fahazavana ka dia mifananao masina anie no hiasa manan-kery any anatin'ny fonay hiteny aminay ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anay ny zavatra rehetra mba hahafahanay mandeha ka hanome voninahitra anao amin'ny androm-piainanay manontolo dia misaotra ny amin'ny fitiavanao anay Jesosy, misaotra ny amin'ny famelan-keloka atolotra ao anay ary misaotra anao ihany koa ny amin'ny ahaizanay mamela heloka Jesosy eo satria fanahinao masina no miasa ao anatin'ny fonay ary dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay Jesosy fa na inona lalovanay ety amin'izao tontolo izao ity dia matoky izahay fanahy masina fa ianao no ombanay araka ny teninao hoe indro ao mombanareo mandrakariva mba rahampahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ahira ry fanahy ny Jesosy tompo mba nampisitahy ny mpiasa iraka tany mafinoasaina nefa kely izahay marobe no tsy misaina raha